Faly miarabantsika rehetra lohahevitra manokana ho raisitsika dia ny mikasika manokana ny fanamboarana zezika biôlôjika sy ny tombotsoa azo avy aminy. Ka ny tombotsoa azo avy aminy no resantsika voalohany hoe inona ny tombotsoa azo avy amin'ny fampiasana zezika biôlôjika izay mifanohitra mihitsiny hoe zezika simika. Ny zava-misy dia nankalazaina sy noindraindraina be tao anatin'ny ampolo taonany maro ary mandraka ankehitriny ny fampiasana zezika simika izay ahazahoana mampiakatra ny vokatra isaky ny hektara, zany hoe ny rendement agricole ao anatin'ny fepitaona voafetra, fa sady fandrika no poizina manimba ny tany rehefa elaela, satria tsy sady fandrika ara-toekarena zany izy, no poizina manimba ny tany rehefa elaela. Ndea ho resantsika ny tombotsoa azo avy amin'ny fampiasana ny zezika biôlôjika izay misy tombotsoa efatra lehibe. Ny tombotsoa voalohany dia ny tombotsoa ara-toekarena. Ny zezika biôlôjika dia vokarina mivantana eo an-toerana, miainga amin'ny akora misy eo an-toerana. Noho izany, akoatran'ny fotoana izay mety ho lany amin'ny fikarakarana azy sy izay mety ho fandaniana kely amin'ny akora isan-tsokajiny, dia tsy mandany vola be ny fikarakarana zezika biôlôjika. Tsy mitovy amin'ny vola lany amin'ny zezika simika izay miaka-bidy isan-taona. Faharoa, ny tombotsoa faharoa azo avy amin'ny fampiasana zezika biôlôjika eo amin'ny tombotsoa ara-toekarena dia ny zezika biôlôjika dia manome sakafo maharitra na apport de nutriments durable ho an'ny tany. Fa ny zezika simika kosa dia miteraka fandaniam-bola mitosy mitombo isan-taona ho entina mitazona ny tsiron'ny tany sy ny fahavokaran'ny tany, zany hoe le maintien de la fertilité. Zany hoe ny zezika biôlôjika na dia tsy tonga dia mampamokatra be ny tany eo amin'ny taona voalohany izy dia mitazona mampitombo ny tsiron'ny tany isan-taona. Fa ny zezika simika kosa mifanohitra amin'izany, miredareda ohatry ny afo mololo izy, mampitombo ny tsiron'ny tany, fa avy eo miamihena dia mitady fanampiny foana hitazomana ny tsiron'ny tany, dia lasa mandany vola be, mividy, mitombo foana ny faritra vidiana. Ny tombotsoa ara-tsiansa indray, faharoa, ny fampiasana zezika biôlôjika dia mampanakarena ny tany amin'ny taharo organika izay mampitombo lenta ny tsiron'ny tany. Na io le antsointsika hoe tsiron'ny tany, le antsointsika hoe biodiversité microbienne, toy ireo bakteria, ny olatra, ireo bibikely mihinana bakteria dia manova azy ho lasa sakafo na nutriment ho an'ny zava-maniry. Na io le antsointsika hoe protozoaire. Io asa manokana ataon'ny zezika organika io na zezika biôlôjika io no manampy ny zava-maniry ho afaka misintona avy hatrany ny tsiron'ny tany ary mampitombo ny fahafahany manohitra ny aretina na ny résilience aux maladies ny zava-maniry. Ny zezika simika kosa mifanohitra an'izany dia manimba miandalana ary manapotika ao anatin'ny fotoana fohy ny tsiron'ny tany, na le resantsika hoe biodiversité microbienne izay resantsika teo, satria zay tsy mahasolo, zay tsy misy mahasolo azy nefa raha vao simba. Zany hoe sombay le zezika simika ilay ataontsika hoe tsiron'ny tany na ilay biodiversité microbienne, nefa io zavatra io tsy azo soloina. Dia zay mahatonga hoe miamahantra foana ny tany rehefa mampiatra zezika simika isika. Ny tombotsoa fahatelo azo avy amin'ny fampiasana zezika biôlôjika dia ny tombotsoa mahakasika ny tontolo iainana. Efa noresantsika teo fa ny zezika simika dia manimba sy manapotika ny tsiron'ny tany, na le antsointsika hoe biodiversité microbienne, izay miantoka ny famoronana sakafo maharitra ilain'ny zava-maniry, na le hoe nutriment durable ho an'ny zava-maniry zany, sy sady manampy azy ireo hanohitra ireo aretina maro na ny résilience aux maladies, ary sady mandoto ny rano mikoriana ambonin'ny tany sy ny rano ao anatin'ny tany. Zany hoe zay zany ny zavatra misy hoe rehefa mampiasa zezika simika isika dia potehany tsiron'ny tany, potehany le biodiversité microbienne izay resantsika teo. Nefa io biodiversité microbienne io no miantoka ny famoroana sakafo maharitra ilain'ny zava-maniry. Noho izany mihamahatra zany ny tany, mihamahatra ilay nofo tany, ilay tsiron'ny tany sotoniny trohan'ilay
zezika simika. Ary ny zava-doza ihany koa de zao, rehefa mampiasa an'le zezika simika isika de lotoiny ny rano mikorina ambonin'ny tany sy ny rano ao anatin'ny tany, zany miteraka pollution zany, manimba tontolo zay satsika hoe zay manimba tontolo iainana. Ny zezika biolojika kosa de mamerina amin'ny laony ny tsiron'ny tany araka ny lamina nametrahan'Andriamanitra azy hatrany am-piandohana. Raha dika tsotra de famotehana tontolo iainana ary fanimbanany ho avin'ny taranaka ny fampiasana zezika simika na inona ho entina manazava azy sy manindraindra azy hoe azahoana vokatra zao taona. Ny zavatra marina de manapozina ny tany ary manapozina taranaka ary manimba taranaka ny fampiasana zezika simika. Ny tombotsoa farany de ny tombotsoa eo amin'ny famokarana manokana, zany hoe amin'ny resaka agronomika zany. Ny zezika simika de mety mampiakatra vokatra isaky ny hektara na rendement agricole ao anatin'ny taona vitsivitsy monja, satria tonga de manome sakafo voakajy tsara voatra, zany hoe nutriment tena efa voakajy manokana ilainy zava-maniry eo no eo, tonga de miantraika mivantana am'le zava-maniry ambolena zany izy, de tonga de mampiakatra avy hatrany ny vokatra isaky ny hektara. Fa saingy zao ny zava-doza hoentiny manimba miandalana kosa ny nofo-tany sy ny tsiron'ny tany, le resantsika teo hoe biodiversité microbienne, ka mahatonga ny tany ho lasa makina, be asidra ary tsy mamokatra rehefa elaela no ampiasana azy. Fa ny zezika biolojika kosa na de somary latsaka kely aza ny tahany vokatra isaky ny hektara eo amin'ny taona voalohany, dia mampiakatra isan-taona ny fahavokaran'ny tany, zany hoe fertilité du sol, ary indrindra de azo antoka tsara ny mampiakatra ny vokatra amin'ny alalan'ny fahaizana mampifandrindra karazana zezika biolojika. Ho resantsika fa misy karazana anaky 5 zezika biolojika, azo atambatra ireo, azo arindra ireo mba ahafahana mampiakatra ny ataontsika hoe ny fahavokarana zany ampiarahana amin'ny taharo manokana. Zay zany ny zavatra lehibe rafitina zany de toy izay ny vokatsoa anakefatra azo amin'ny fampiasana zezika biolojika zay, ary hoantsika mampisongadina ihany koa ny voka-dratsy, ny fanimbana ary ny famotehana hoentin'ny fampiasana zezika simika.